tony amin'iny fa nitondra fanazavana makasika ny resaka vatosoa milanja raiky amby folo taonina mampifanolana ny mpandra sinoa iray sy ny fitondram-panjakana ny ministera eo anivon'ny renakibon'ny tany androany namafy moa ireto tompona ndraikitra eo anivon'ny ministera ireto fa tsy nanaraka ny lalàna ity mpandra sinoa ity antony aninjehan'ny fanjakana azy ireo Marco Antoine Sirako Torson. Misy ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ilay teratany vahiny izay nahatrarana vatosoa kristal milanja raiky amby folo faingo 10 taonina izay fototra ny disadisa ary entin'ny ministera ny renakibon'ny tany aninjeny ity teratany vahiny ity. Izay no navotra n'ireo totompona ndraikitra avy amin'ity ministera ity izay notarihiny Andriamatoa Ranasy Jackson sekretera jeneraly sy Andriamatoa Rakotoary Manana Pamphile tale jeneraly misana ny renakibon'ny tany tamin'ny mpanao gazety teny Ampandrimby. Raha ny fanazavana izy roa hatrany dia misy ny fampiasana taratasy fahazon-dalana izay tsy mifandraiky amin'ny toerana tokony ampiasan'izany no aninjehan'ny tompona ndraikitra ny renakibon'ny tany ity teratany vahiny mpandraharaha amin'ny resaka vatosoa ity. Dia nisy raha toy izao tany Tolanaro tany Portopay raha ohatra tena miresahana tany Tsivory faritra Tsivory izay anatin'ny faritra Tolanaro. Nisy olona nametraka tao amin'ny Sapanala ny andraikitra ny renakibon'ny tany any amin'ny faritra Tolanaro sy tany Tuliara direction provinciale zany Tuliara tany amin'ny secrétaire général présidence tany amin'ny brigade minière Tuliara police minière Tuliara sy Antananarivo dia tany syndicat taratasy fitarainana fa misy olona mitrangaka ao amin'ny tany izay nahazoany alalana. Efa nahita izay ny tompona andraikitra ilay toerana izay solitenanay dia nanao tatitra taty aminay moa dia nolazaina hoe tokony hojerenao zany ny hijerevana izany toedrana izany dia araka ny fantatra moa dia izy moa sady eo amin'ny fiadidiany ny ministera no ambadiny fiadidiany ny folo amin'ny faritra ny toerana dia nahazo ny alarana izy tany tamin'ny folo amin'ny faritra andeha ho any toerana hijery inona ny zava-misy. Rehefa tonga tany toerana izy dia nahita tokoa teratany vahiny mitrandraka kristaly renakibon'ny tany tamin'ny toerana anankiray ary io toerana io dia eo amin'ilay toerana izay mitaraina amin'ny olona tokoa. Rehefa nozahana izy dia mampiseho laissez-passer satria teratany vahiny io zany dia manana taratasy afaka mividy sy mivarotra renakibon'ny tany fa tsy manana taratasy azona ny trandraka. Dia rehefa mijerena nefa niresahana izy hoe ianao ny ty taratasy izay anananao ty laissez-passer ty le izy ty laissez-passer ty zany hoe copie ty fa le izy moa tsy zao le izy ty laissez-passer ty dia n'olona anankiray zay seho amin'ilay toerana misana fa ny toeran-kafa carte moa ty mazava be kelikely le izy teto izy mitratra ohatra jeretika teto izy mitratra ty le toeran'ny olona manana laissez-passer hitantsika amin'izao fa 625 mètres io donc raha fetitsika lavidavitra ihany toerandreo lavidavitra ihany toerandreo dia nitenena izy tsy ara-dalàna ianao dikan'izay atao ny fombafomba ara-panjakana dia nahazo ny mandat de perquisition tany amin'ny procureur avy any Fort Dauphin ny tompona andraikitra miaraka tamin'ny tompona andraikitra ny solitena ministera ny ressources stratégiques tany toerana dia natao ny saisie lay vato zay tamin'izay fotoana izay 11 taonina 560 nandajana azy ary inty mizana nanjajana azy dia mizana nylay teratany vahiny zay le 560 atsoa zany zay zava-misy tsy ara-dalàna izy satria laissez-passer lazay ny fa mividy izy aty amin'ity toeranyity nefa eto izy no mividy ary eto izy no hita fa nitrandraka. Misy koa nefa ny resaka mandeha amin'ny mety sy ny kolikoly ao anatin'ny tirara ity ary dia manamafy ireto tompony andraikitra ny ministera ny renakibon'ny tany ireto fa tsy ananan-kavana izany. Manamafy fa ny ministera moa zany dia manaraka antsakany sy andavana ny politika izay apetraka ny fanjakana amin'ny gouvernement zay enitsika ombin'ombiny tany tandalàna.